Lafim-baovao miompana betsaka amin'ny sosialy kosa nitondra ny anjara biriky ny lehibe eo amin'izay sehatry ny sosialy zay ny delegasion'ny OIF nitsimbana ireo zaza niara-ny aitrano tao anatin'ny fokontany Manarintsoa andrefana afovoany ary tao anaty hazo izy ireo tao anatin'ny sehatra sosialy izay nitanterahany nahazo fanomezana noho izany reto zaza ireto. Nanolotra fanomezana nahitana kitapo, fitaovam-pianarana na kit scolaire ary jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ireo zaza miisa 70 niara-ny aitrano izay nitranga ny 3 jona lasa teo. Tao amin'ny fokontany Manarintsoa andrefana afovoany sy anaty hazo ny delegasion'ny OIF niaraka tamin'ireo olo-manan-kaja maro samihafa sy ny fikambanana mahasoa. Ho fanampianareo ankizy mba hiverenany an-tsekoly no tanjona araka ny fantatra nandritra ny lanonam-pahalorana izay nitototsaina teny amin'ny EPP Manarintsoa. Nataon'ny OIF zany nandeha aitrano tamin'ny 30 juin 2016 teny aitrano tamin'ny 30 juin 2016 naravana trano famille 59 famille dia fanampiana ho an'ireo olona sahirana amin'ny fampianarana zany. Dia misy koa ny langue solaire reto azo anaovana asa sady azo atao jio amin'ny alina le izy ny azo ampiasaina ihany koa raha ohatra ka maizina satria natonga le aitrano rabozia dia izay zany natonga ry zareo nanomboka an'ireo langue solaire. Araka ny fanazavana voaray hatrany nandritra ty lanonam-pahalorana fanomezana izao no natao dia noho ny toromarika nalefan-dramatoa Mikael Jean, sekretera jeneralin'ny OIF, izay tohina tokoa raha nitsidika ireo fianakaviana niara-mboina. Tsy hain'ny OIF araka izany ny tsy hanampy ireo ankizy indrindra ho fampirisiana azy ireo hianatra satria ny fianarana dia antoky ny ho avy.